Mbola ampitomboana ao amintsika olombo antsony tompo ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana. Ity alahady ity araka ny fanolorana efa nataon'ny mpitarika dia alahady ahatsiarova ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny sampana tanora kristianina. Koa dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminareo biraoan'ny sampana tanora kristianina zandriny, ho anareo sampana mia tanora rehetra, ho anareo tanora tonga mivavaka amin'ity fotoana ity. Ny filazantsara araka ny Matthieu 10:20 andininy 2:30 hatramin'ny 7:30 no hidari-dalanantsika amin'izao afatr'Andriamanitra izao ry havana. Ary ny fanahy masy ampitombo atsika amin'ny faharesen-dahatra andray ian'ny teny ary hitomboko amin'ny fanompoana ny tompo. Mitenena fa miain'ny mpanomponao. Filazantsara araka ny Matthieu 10:20 andininy 2:30 hatramin'ny 7:30. Anankiray amin'ireo perikopa mitantara ny namahana ny Jesosy olona anarivony. Ao amin'ny testamenta taloha dia tsaroantsika izany hoe Andriamanitra namahana ny zanak'Israely tany anefitra olona anetsinetsiny rehefa nitaraina honona izy ireo. Voalazan'ny soratra masina hoe nandefa mana sy paperika ny tompo. Vary sy laoka ny dikan'izany amin'izao. Ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu ihany mamadika ny pejy isika ny 4:40 andininy 7:30 hatramin'ny 1:20 dia tantara ny mofo dimy sy hazan-drano 2 izay nentiny tompo namahana olona lehilahy tsy omby 5,000 ary tsy nisaina anatin'izany ny zaza amam-behivavy. Io tantara io araka ny fanolorana eo ambanin'ny soramandry dia hitantsika any amin'ny Marka 9:9 hatramin'ny 9:70, voalaza ao amin'ny Luka 7:10 hatramin'ny 7:70 ary tantaraina ao amin'ny Jaona 9:1 hatramin'ny 10:20. Tena manamarika ny soratra masina izany hoe ny tompo Andriamantsika dia mamelona, mia ary mamahana ny olony. Olombo antso hiara-iasa amin'ny Kristy amin'ny famelomana izao tontolo izao ny mpino. Amin'ny fomba ahoana ary? Tsaroana eto sahady ny fampianaran'i Jesosy manao hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny tena rehetra izay laoky ny vavan'Andriamanitra. Amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra izay mana isan'andro, mofinaina isan'andro omeny ny fiangonana an'izao tontolo izao. Fa eto amin'ity perikopa ity dia zavatra azo tsapahitanana indrindra ny famahanana mofo sy trondro ho an'ny vahoaka betsaka no ambarany soratra masina. Voantso hamelona izao tontolo izao ny mpino. Eo amin'ny andininy 2:30 hatramin'ny 4:30 ataovy eo ambany masontsika dia ahitana fa olombo antso ny mpino ary voantso hijery ny olona amin'ny mason'ny Kristy. Ny tompo rehefa nahita ireo vahoaka betsaka mbola teo amin'ny andro rehefa nanaraka azy atelona dia niantso ny mpianatra ankeo aminy ka nanao hoe mahonena ny vahoaka. Mamarana any amin'ny andininy 4:30 ny tompo manao hoe misy mofiry any aminareo. I Jesosy Kristy zany rehefa nahita ny vahoaka betsaka dia ny asany masony hitan'ireo olona marobe, ny asany fony mahonena ny vahoaka, ny asany sainy misy mofiry any aminareo kady izany, ny asany fanany eo amin'ny andininy 5:30 ny vavaka izy. Izany no
iantsona ny fiangonana mba tsy hanakipo-maso fa ho masony Kristy amin'ny zava-mitranga manodidina ny vahoaka an'Andriamanitra sy eny amin'ny fiarahamonina. Antsoina ny fiangonana mba tsy ho mafy fo fa anana fo antra hihetsi-po amin'ny fahavoazana mitranga eo amin'ny olona manodidina azy. Antsoina isika fiangonana mba tsy hamono heritreritra ka ilaza hoe ny fahoriako ary tsy hitako izay hetrehana azy, isainana azy. Inona indray ny hidirako amin'ny olan'ny hafa amin'ny fahantrany sasany mba hiasa-saina ka heritreritra hoe ahoana ny fomba amoahana ny olona ao anatin'ny hanohanana, amikisana, amelomana ny olona mangetaheta. Ary hanana ny fanahiny Kristy mahay miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny andraikitra izay resiny manoloana ny fahavoazany manodidina. Maro ny miaina ao anatin'ny fahantrana eto amin'ny nositsika ry havana. Mety anisan'izany za sy ianao. Ao ny tsy mbola manana antonasy na dia nahavita ny fianarana atao hoe ananana mari-pahaizana farany ambony azy. Ao ny very asa efa mana-tokantrano dia sahirana mieritreritra sahady ohatra ny fidiran'ny mpianatra amin'izao volana jolay izao. Ao ireo tsy afa-mihetsika satria tena ambany dia ambany ny fahefa-mividy, ny sakafo aza tsy hita ho arapaka. Azo tanterahana tsara ry havana ny efa nataon'i Kristy rehefa nijery izy ka honena, nieritreritra izy ka nandray andraikitra manoloana ny havizanana ny hanohanan'ireo vahoaka be manodidina azy. Azo tanterahana tsara amin'ny fomba ahoana? Amin'ny fieritreretantsika inona no azo atao. Manomboka eo ny fanatanterahana zavatra fa tsy hoe tsy hanao ninninina, tsy afaka manao ninninina, miravoravo tanana. Olom-boantso isika hiara-mitondra fanantenana, famonjena ho an'ny manodidina antsika izay mitanatana vavy eny very toky ny amin'izao fiainana izao, amin'ny alalan'ny asa mivaingana, amin'ny alalan'ny vavaka indrindrako. Antsoina isika ho solo-tenan'i Kristy, hanetsika ny masontsika hijery mba tsy hamono heritreritra ary hetsi-po amin'ny zava-manahirana ny mpiarabelona amintsika. Ny faharoa izay hitantsika azo raisina ao amin'ny andiny ny 5:30 hatramin'ny 7:30 dia ny azona milazany hoe olom-boantso anolotra izay ananantsika ho fitaovan'ny fahagagana isika. Rehefa nanontany ny tompo manao hoe misy mofiry any aminareo, izy tsy nilaza hoe aty amiko misy anankiray, fa misy mofiry any aminareo. Dia hoy ny mpianany namaly, 7 sy hazan-drano madinika vitsy foana. Ento aty nandray an'izany izy dia nisaotra ary nanolotra ny mpianatra kosa nanolotra ny vahoaka hoy ny fitantarana ato amin'ny soratra masina. Iza ireo nanolotra ny mofo 7 sy hazan-drano madinika vitsy? Iza moa? Iza moa? Herôda mpanjaka ve? Fa iza? Zazalakely ve mvolazao? Ny mamaly dia ny mpianatra. Tsy hivineto fa ireo atao hoe mpianatra ny ankamaroany afa-tsy Matio izay mpamory hetra fiasam-panjakana ambony dia ireo mpanarato mbola niara-niasa tamin'ny ray aman-dreniny tany am-panaratona, namela ny aratony ary nanaraka ny tompo niaraka tamin'izay. Izany hoe raha dika amin'ny fiainantsika dia ireo tanora mbola eo ambany fiahin'ny ray aman-dreny
miara-miasa sy manampy ny ray aman-dreny ampahendrena tonga nandao miasany izay mety ho fidiram-bolany nanampiny ny ray aman-dreny. Tanora tsy anasy zany ireo mpianatra ireo, navimbina izy ny mofito sy hazan-drano madinika vitsy foana, ary ireo no nomena fa tsy hoe enako loha tsy homeko efa vitsy kely reto sady madinika. Aiza koa tena tanora tsy anasa ary nafoy. Ahoana ny antikatsika fiangonana an'izany eo amin'ny fiainantsika raha miantso atsika ny tompo mba hanolotra izay ananantsika ho fitaovam-pahagagana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, eo amin'ny tantara ny fiarahamonina ankapobeny ary ny tantara ny fiangonana koa dia mazana miteny ny tanora hoe tsy manam-bola, mbola tsy miasa. Ka tezeda tamin'izany dia miandrim-panohana ny hoe anao an'ity zavatra ity ka mba hividianao akanjo hoe anao zavatra tahak'izao toano hoe. Dia tonga hoe misy mofiry aminareo fa za zany tsy hanetsika mihitsy ohatran'ny Jesosy zany misy mofiry aminareo. Fa reo mpianatra eo dia nanome torak'izany koa izy tsy nanana nefa nanome. Hitantsika izany hoe nandeha ny manakavaly, tanteraka izany hoe fiara-miasa ho an'ny fanabeazana tany mahitsy vita izany. Tamin'izany efa nitenenina ny hoe tsy manam-bola fa tanora, izay miasa no tena hianteherana. Amin'izao koa mbola tononana hoe tsy manam-bola fa tanora, izay nge izay katezeda kely. Fonom-bola tsy nisy ny serasera ny tambajotra sosialy dia efa nitononana hoe tsy manam-bola. Izao misy zany serasera zany tsy mandefitra mihitsy zany amin'ny anina sy anina, saonao zay anina andefasy crédit kely atao inona lany le izy anaovana inona nefa anaparitana sary le mba farany kaliana tsara iny. Fa tonga aty amin'ny fikambanana andao anao an'izao fa 90 taona, andao anao an'izao fa 90 taona, andao dombaravarana ny atao fa minarany fonao midonina aloha. Metsika ny fo, jera ny maso, metsika ny tanana, maizy azanao rehetra. Mety hoe tanapolo tokoa ianao fa mbola manana tanana, tsy manatongotra ianao. Ny tsy manatanana sy tongotra aza mbola afaka mandray andraikitra. Izany ry tanora malala no afatra atao anatin'izao soratra masin'izao. Mpianatra nafoy ny aratony ny ray aman-dreniny fa nisikina hiara-iasan'i Jesosy ka nahavita zava-mahagaga. Tsy ara-nofy ihany namahana ny tsy omby 4,000 fa ara-panahy indrindra koa nampitatra ny filazantsara an'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Betsaka ny asa izay miandry antsika eto amin'ny fiangonana. Tetika asa mazava izany na ho an'ny sampana na ho an'ny fiangonana reniny. Raha atao hoe ho an'ny sampana tanora kristianina zandriny dia mandidina indrindra ny 90 taona, tsangam-bato fanamiana, ny fanomezana ho an'ny fiangonana, fandraisana anjara amin'ny tilikambo. Misy ny an'ny fiangonana reniny, fanentanana ny hoe ny varin'i Jesosy, firy kapoaka na firy kilao amin'ireny ny vitan'ny tanora. Sa atao patin'i Jesosy zay vao ndreny tsara ndray. Everiny hoe raha izao fahitanantsika izao mandidina ny 80 latsaka kely sika ka samy mitondra iray kapoaka isaky ny fivorian'ny STK. Indray moa sasany tsy mivory fa rehefa tsy maninona androany fotsiny mitondra iray kapoaka efa mahazo firy zany sika ho an'ny varin'i Jesosy 80 kapoaka kely sisa dia firy kilao. Fa eritrereto koa hoe isika vahoaka ben'Andriamanitra
atao boribory ny isa hoe arivo tonga mivavaka isanalahady, mitondra ray kapoka monjy, misy firy kapoka any amin'ny fitoeram-barinareo, ray kapoka monja ndray alahady ao anatin'ny volana dia mahazo 300 kilao farafahakeliny. Manaraka tsara ny raharaham-piangonana sika riavana, isaky ninona ny mpitantsoratra no milaza hoe misaotra an'Andriamanitra fa afaka hizaravariny Jesoa isika isam-bolana ve? Valio e? Ataontsika hoe indray mandeha isaky ny roa volana. Zao sika vokatry ity toriteny ity dia tokony heritreritra ny hoe ahoana ny fomba andraisako izany teny izany ary ankatoavako an'izany. Misy firy any aminareo ka ore isam-bolana izany hoe afaka hizaravariny Jesoa ny fiangonana, tsy namiana ny kapoka vitsy foana na ny mofo vitsy foana ny fiangonana, nanao zay tratrany. Aza miandry hoe rehefa afaka amiray gony arangazy vao, satria nahita asa tonga dia karamako voalohany hividianako vary tao variny Jesoa. Ilabelabe zay ary tsisy iny zao vao mba misy raha iny loha atao an'izay. Aza miandry an'izany fa tena mianara an'ity hoe mofo fito sy azan-drano madinika vitsy foana. Tsy miandry anambe vao an'olotra, tsy miandry andranona sy anina manambe vao andeha miasan'ny fiangonana, fa matoa ianao nantsony dia olombo antso an'olotra zay anananao, na amin'ny rondo, na amin'ny ratsan-tanana, na amin'ny tongotra, na amin'ny arena eo am-pelatananao, mba hitondra fahagagana sy famonjena ho an'ny fiangonana, ho an'izao tontolo izao indrindra. Riavana malala, olombo antso isika ho masony Kristy, ho fony Kristy, ho sainy Kristy, ho fanahy Kristy, heritreritra ny fahavoazana sy ny fanitranany manodidina antsika. Aza manao hoe tanora mbola mianatra na mbola andalam-pitadiavana asa, aza milazako hoe ray aman-dreny very asa na tsy ampy-karama sy fivelomany, aza miandry anambe vao anome. Mora tadidy zany, aza miandry anambe vao anome. Manana ianao hoe mba folay kely ny tena tsy hividy fahanafinday, dia afaka ianao ao anatin'ny ray volana farafahakeliny averina no hoe mividy vary ray kapoka no ny fifehezan-tenanao eritreritra ny hafa. Riavana malala, aokisika an'olo tena anome izay ananantsika. Ny tenanao manontolo aloha, ianao mety hoe tsy manana ninina tokoa, tanam-polo, tongotra ihany, fa afaka mandeha ianao, iza no rahako, iza no andeha ho irakay, inty ao, irao ao. Afaka mamaly ny fanentanana amin'ny fitoriana ny filazantsara ianao, tsy nisy katezeda mihitsy rotsaka anao tafika masina ny Ankazobe raha ny mpiofana, fa indreo nareo ro inona no ataonareo? An'olotra tongotra mantana ve aza manao tsy nanam-bolako? Ie, fa olona ny nantsony dia aizitsika. Antsona, amelona, ara-panahy, amelona ny fomba azo tapahitanana an'izao tontolo izao ny fiangonana. Tsy hidy atao anaty rindrefatry ny fiangonana fotsiny sika, fa tena hivoaka, hijoro, aneo ny fahavononantsika anompo an'Andriamanitra, miainga atao amin'ny fiangonana ary hijoro ho vavolombelona any ivelan'ny fiangonana. Tsy mila hoe fenitrano ny arena sy ny vola fa ho andray anjara ianao ho fitaovana eo am-pelantanan'ny tompo, fa mila anao feno fitiavana, faresen-dahatra, andeha amin'ny finoana, amin'ny valin'ny fanentanana samihafa, miainga ao amin'ny sampana tanora kristiana misy anao ary mivelatra amin'ny fiangonana izay nametrahany tompo antsika. Ny tompo anery fiangonana malala mbola mpanakoako ny antso manokana tamin'ity fotoana ity, anaiky isika ho solo-tenan'i Kristy ary tsy andako isika an'olotra izay eo am-pelatanantsika ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, ho famelomana aina n'izao tontolo izao, anana ny fiainana mandrakizay. Amen.